androany zany dia mbola tianay foana no mitondra ny vaovao ho antsika rehetra mahakasika ny coronavirus. Tiako verenana kely ny tezavatra an'seo zany taorinan'ilay azo lazaina hoe lay ady zay mafy be nataontsika dia napetrapetraka ny paikady nataon'ny mpitondra fanjakana zany dia hitantsika fa naomby ary azo lazaintsika fa voafehintsika ny coronavirus na dia mbola ao anatin'ny ady tanteraka isika. Talohan'ny fety dia tiako ny mampatsiaro fa niezaka ministera ny fahasalamam-bahoaka napidina faran'izay ambany ny isan'ny coronavirus teto tamin'ireo ady maro samihafa natao ka na dia trangaray ary dia tsy amelantsika mihitsy raha tsy tapaka lay karazana rojo iampitany zany tsy mikaretina izany. Ary taorinan'ny fety dia efa mpoizina fa niakatra dia niteny teto moa tamin'izay dia hoe io tsy maintsy adivantsika io ataontsika zay apidina an'io indray mialohan'ny fotoana atongavan'ny ririnina eto amintsika. Ka dia efa niteny moa teto fa tany amin'ny faraika amby roapolo ny volana janoary tany ary mifanaraka tsara amin'ny vinavina amin'ny fandiniana ny valana retina dia tany zany ny azontsika lay isa farany ambony nitranga dia tany amin'ny 1.3 tamin'izay dia nidina tsikelikely izy io tany amin'ny 5 dia niakamidina teo dia efa 2 andro 3 andro zay ary tsara mba milaza n'izany vaovao zany koa atsika tsirairay avy satria mba fa midina any amin'ny 10 ny zany coronavirus zany. Ary izany dia milaza fa ny fitondram-panjakana dia mijery akaiky ny fahasalaman'ny vahoaka. Ny fitondram-panjakana dia manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy mba azahoantsika vahoaka malagasy fahasalamana. Kanefa amin'izao vokatra zay azo zao zany satria rehetrarehetra hoe mbola ampidinitsika foana io raha ny androany aloha zany zao dia efa mitovy amin'ny zavatra niseho talohan'ny 4 Desambra zany no iainantsika. Na inona zay olona zay te amendro fendro atsika dia izay dia masamijoro ary mahatokana ndraikitra voalohany amin'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra zay isorana manokana amin'ny ezaka ataontsika tsirairay avy amin'ny ady atao fa dia miezaka foantsika mitazona ny vokatra zay azontsika. Ary io zany dia isotomako atsika foana zany fa andao re iara-misalahy ary ankehitriny io ny fanetanana manokana ataoko ampiasa fahasalamana amin'ireo tompona andraikitra maro samihafa any amin'ny faritra indrindraindrindra na olom-boafidy na olom-boatendry atsika ao anatin'ny azo lazaina hoe mpandrindra akapobeny any amin'ny faritra amin'izany ady amin'ny coronavirus zany fa ty androany ty dia nisambatan'olona mihitsy no tiako iantefany niafatra. Ny ady dia tsy vitany hoe iraisana ihany fa itsika isambatan'olona mihitsy no tsy maintsy mijoro manatsa ny fepetrasakana rehetra. Ny sambatan'olona koa dia mampanaja ny fepetrasakana rehetra. Ka rehefa miditra amin'izay tsika dia za dia mino fa atsoatsy dia afaka mbola midina kokoa tsika mialohan'ny vanim-potoana mangatsika. Fatatsika fa ny vanim-potoana mangatsika dia mampirongatra ny atao hoe virus rehetra ao anatiny zany ny coronavirus. Ka dia efa miomana moa ny ministera metraka paikady indray tsika zay atrehantsika an'izany fa mbola ampahirezika foana tsika mba hanao ady isambatan'olona mihitsy satria zay no hitako hoe lesoko zay mila arenitsika aingana mba ahafahantsika miatrika kokoa ary tsy eto Antananarivo ihany zany satria raha zavatra tsapa moa zany dia eto andrenivohitra dia hita hoe misy ny fanajana ny fepetrasakana zany na dia ao koa reo tsy manaja fa rehefa miala na ataoko hoe 1 kilometatra 2 kilometatra 3 kilometatra dia tsy manao arivavaorona ntsony ny olona ohatra reny zany dia mbola entanina atsika fa ny ady dia atsika rehetra mihitsy naiza misy atsika anatin'ity Madagasikara nositsika ity. Dia zay vaovao ny fidinan'izay zany dia zava-dehibe fa tsy handeha migaboraraka mihitsy atsika fa vao maika anamafy isika
ny fepetra sakana rehetra anamafy itsika ny fandraisana anjara ny sambatan'olona ao anatin'ity ady amin'ny coronavirus ity.